Sehatra ny fanatanjahantena indray kosa herinandro mialohan'ny atrehan'ny Bariana Madagasikara ny lalao fifanitsanana amin'ny kanina 2024 ifandonany amin'ny ekipan'ny Uganda dia efa manomboka tonga tsikelikely eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ireo mpilalao avy any ivelany manana fahatokisana amin'ny azahoana vokatra tsara moa ireto mpilalao ireto araka izao tati-baovao entin'ny mbola tiana Rarivison sy Jakinora Kotomanana izao. Pilalaon'ny ekipa pirenena malagasy mpilalao telo no voningarina teto Antanindrazana tamin'ity androany ity. Tsy izy ireo fa i Johan Paul Ibadio ary Henri Charles Gladisson niaraka tamin'ny Arsène Malabar izay anampy ny ekipa teknika ny mpitantana ny Barea. Ho an'ireto mpilalao ireto dia manana fanantenana mafy izy ireo amin'ity lalao ity. Zay motivé daholo, tsy haiko ny loko aloha fa ny etsipatsire dia motivé daholo zay tsy hita amin'ny somain-tena zany fampiresaka be dia be dia tonga aty zany zay mba inty agnano fitenany zany tonga aty zany zay anome an'le resadresa zay anananay mba azahoantsika an'le victoire. Mety satria izy any France dia ngamba misy expérimenté bebe kokoa zany mba hoe ahafahana na tsy za zany dia izy mety possible hoe afakokola. Toraka izany ihany koa i Arsène Malabar izay nilaza fa tokony hiarentana ny rehetra amin'ny fiatrehana izany lalao izany. Adjoint Franck manao en place amin'ny lafiny rehetrarehetra ilany ana amin'ny lafiny teknika sy taktika. Fanantenana azonona fotsiny fa vonona daholo le mpilalao rehetrarehetra. Zaho mino fa na ny eto an-tanàna na ny avy any ivelany. Nefa efa avy eo zany angamba ny hoe le fotoana ohatra ny teritery be. Nefa ny kosa efa mba manana joueur maromaro atsika manao baolina any ivelany dia mba efa zatra ady zany rehefa misy hoe lanonana goavana ohatra izao ka angamba ny espoir be dia be mikasika an'le izy hoe mikasika an'le terrain synthétique satria le terrain synthétique mety hoe satria le joueur aty amintsika teknika sy kinga teknika amin'ny teknika sy amin'ny lafiny vitesse sy ny tariny dia ohatra ny avantage hoantsika le izy fitserenako anazy fieritreretako anazy hoe ohatra ny avantage hoantsika izy satria le terrain synthétique tsy dia mitototona fotsiny baolina fa tena hoe afaka miconduire balle sy araka izay tiana atao ny mpilalao-antsika. Raha mpitsy kosa moa no andrasana ny fahatongavan'i Ibrahim Imafaneva ary Jordan Dupré. Fantatra kosa fa tsy ho avy ary tsy afaka hiatrika ny lalao mandroso i Bolide, i Tafe ary Imam Gervais. Raha ireo mpilalao atao toerana kosa indray dia efa io maraina io izy ireo no niazo any Mahajanga.